ahoana marina. Dictionnaire vaovao hono izany tamina izany. Tsapatanteraka ankehitriny fa sahirana ny tantsaha malagasy. Tsy mahavelona ny tena nintsony ny akamaroan'izy ireo, ary mena amin'ny fanodinana ny sakafo ho an'ny isam-pianakaviana sisa no ataony. Izany hoe betsaka no tsy mahatahiry intsony mba hitsinjovana ny fahavaratra izay fomba amam-panao ny tantsaha. Betsaka no tsy mahatsapa fa miankina tanteraka amin'ny politika ny mpitondra no mampivoatra ny fiainan'izy ireo. Misy ihany koa anefa no mahatsapa fa misy fifandraisany amin'ny politika ataon'ny mpitondra ny firenena ny fampivoarana ny tantsaha. Izany no mahatonga ny fisian'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana, izay tsy reny tantsaha intsony izany ministera izany ankehitriny. Na ny minisitra misahana izany aza tsy fantatry ny tantsaha akory ny anarany. Tsy ny ministera irery no tompon'antoka amin'ny fahavoazany tantsaha ankehitriny io, fa antony lehibe ny politika mpanjakana momba ny fambolena sy ny fiompiana. Ny politika ny tontolo ambany vohitra mihitsy no tsy hain'ny Rajoelina, ka tsy mahagaga raha reraka ny ankamaroany ny tantsaha malagasy. Tsy misy ny tetikasa mazava mba anosehana ireo tantsaha, fa na misy aza ny tetikasa dia hoentina isehoana fotsiny fa manampy ny tantsaha ny fanjakana, saingy tsy misy ny tosika ho fanampiana azy ireo akory. Averiny eto ihany fa ny tontolo ambany vohitra mihitsy no tsy hain'ny mpitondra, fa iverino tsy misy dikany ny sehatry ny fambolena io. Porofo mitohoka amin'ny tendany, tsy mbola nisy mpitondra teto tao anatin'ny 70 taona maherina zahoana ny fahaleovantena izay, ka nasainy laza fa afaka 2 taona vao hiakatra ny vary. Hoy mantsy izy hoe mitondra indray tsika hoe ampidina ny vidim-bary a, te osy izy ndray zareo hoe aza manafatra vary aloha fa aloha mamboly vary. Te osy izy zay hoe andrasana vary vokatra afaka 2 taona zany vao ampidinina ny vidim-bary. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe na zaza vao kilasy taona fahatelo aza ve dia asa hiteny izany raha mbola zaza malagasy? Ahoana no androsoan'ny firenena amin'izany, satria na ny fiveloman'ny mponina eto Madagasikara aza tsy hain'io mpitondra io akory. Tsy hiandry vary hiakatra 2 taona hono fa aleo ny manafatra. Io teny io izay midika fa tsy manam-piniavana anosika ny tantsaha malagasy mihitsy io mpitondra io, fa aleo ny manafatra vary any ivelany toy izay anampy ny tantsaha malagasy. Atao ny fizarana karatany, zava-dehibe izany, saingy hatraiza no fanisehana ireo tantsaha ireo mba hamboly sy hamokatra ireo tany izay nozaray ny karatra ireo. Vitan'ireo mpamboly ireo tsara ny mikarakarakara tany zany rehefa mamokatra izy satria manambola, fa noho ny tsy fisiany vola eo am-pelantanany vokatry ny fahantrana mahazo azy, noho ny fitantanana tsy mahomby no mahatonga azy sahirana amin'ny fanaovana izany. Saingy ararotina io fahantram-bahoaka io mba ahafahana miseho fa miasa ilay filoham-pirenena. Mazava mantsy ny tenin'ireo tantsaha malagasy ireo. Vokatra niakatra teo dia lany natao sakafo daholo. Tao mpambolena ara-dalàna moa zany dia tokony septambra zany no mamboly ny vary aloha dia miakatra izy any amin'ny janvier. Mazava izany, 3 volana dia miakatra ny vary, fa tsy 2 taona araka ny lazay ny Rajoelina io mihitsy. Raha mbola olona toy io no mitondra ity firenena ity dia aza mihevitra fandrosoana izany mihitsy isika, satria tsy izay tena olana ny vahoaka hatrany no jeren'ny fanjakana, fa ny mahafinaritra azy ireo. Tsy mbola nisy filoham-pirenena malagasy na sahanteny ny vahoaka malagasy tato anatin'ny 80 taona izay ny hoe anentana ny vahoaka malagasy tsy hamboly vary intsony. Fa inona no tena tanjony? Tamin'izao fitondrany izao no nahitana filoham-pirenena nitazona sotrobe nivarotra hani-masaka izany, satria nanao hotely ny fanjakana fa manitra ny vahoaka. Tsy tsapan'io filoham-pirenena io mihitsy ve fa enatra be io ataon'io. Samy rehareha fa manitra ny vahoaka dia maka sary miaraka amin'ny sotrobe fa manao hotely gasy ny fanjakana. Enatra io andriamatofiloha fa tsy voninahitra velively mihitsy. Raha ny 80% ny vahoaka malagasy izay tantsaha io no tena mahazo tosika, tsy ohatran'izao mihitsy ity firenena ity. Toa tsy fantatra ilay filoham-pirenena ny antom-pisiny be tsy mitantatra io, ka nanaovan'ireo razambe azy tany aloha izay lovan'ireo taranaka faramandimby aty aoriana. Io aza moa
say nisaika anototra izany mba anangana ny trano be ony fa tery ny brao eto andriny vohitra dia hoe alefa any be voa ireo mponina teny ambotro manjaka izay mivelona amin'ny fambolena sy ny viompiana ireo. Zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona nisiany mpitondra ny fandimby teto mihitsy izany. Sakamalao sy avozo ka samy masina an-taniny hoy ny fitenenana izay inono fa na izany koa aza tsy hay ny mpitondra io ny dikany. Mifanipaka amin'ny fomba nitondran'ireo olobe tany aloha ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny io. Ary izao no mbola mitohy anahirana tanteraka ny zava-miseho eto eny fa na eo amin'ny lafim-piarahamonina malagasy fotsiny aza. Ny anoanana no fahavaloko hoy ireo razambe. Saingy tsy izany mihitsy anefa no tanjon'ny mpitondra ankehitriny fa nitarika ny vahoaka tsy amboly indray. Hoy indrindra mantsy izy nandritra ny amena ara-pahasalamana ireny hoe ito zany le artemisia ito natoko ito mihitsy satria io no ampiova ny fiainan'ny malagasy ray manontolo. Raha mamboly vary tsika dia $350 ny tonne ny vary, fa ny tonne ny artemisia dia $3000. Ny malagasy rehetrarehetra zany manomboka izao ary efa niteneniko io efa fanamby ataoko io, fanamby ataotsika miaraka io, tsika malagasy ray manontolo no anao an'io satria izao amboly artemisia avokoa tsika ary fa izany no filoham-pirenenan'ny malagasy izay tantsany akamarony. Azy izao ilay artemisia nampiditra ohatriny tany amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy izany ankehitriny. Tsy misy zavatra lozika sy mitombona mihitsy no ataon'ilay filoham-pirenena momba ny fiainam-bahoaka fa zary misavoamboana fotsiny. Mahamenatra raha firenena atoan'ny Madagasikara no tantaniny kanefa de sainy ny milaza fa omby lay vosotra akana taranaka amina omby vaviberonono. Fa tsy fantany ve ny dikany hoe omby lay vosotra? Taizay teto ambonin'ny tany ka nisy omby lay vosotra natao fakana taranaka izany. Raha tsy ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny io no mahita izany ankehitriny. Tena mahamenatra ary tena tongobakivaky tokoa hoy ny fitenenana malagasy izay. Mila mpitondra tena mahay ny fiainana sy ny fiariny ny tantsaha raha te anana fiainana vanina indray. Atreto dia ny filoha Marc Ravalomanana no nafehy ny tontolo ambanivohitra io ny mpitondra teto taoriny ny fitondran'ny tsiranana izay nametraka ny politika ny kibo tany amin'ny repoblika voalohany. Porofon'izany ny fahaizany namporisika ny tantsaha mba hamokatra tamin'ny lalan'ny fifananana arabary. Ny filoha Marc Ravalomanana no nanao izany teto mba nafahan'ireo tantsaha namokatra sy namboly tamin'ny tanisy ireo. Nomena tosika, nomena zezika, nomena masomboly ary isan'ny paikady napetraka ny fametrahana projet na tetikasa tahaka ny PSDR izay nahitany tantsaha vokatra maro tamin'izany fotoana. De tsaroana ilay iadevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireny ka nilazan'ny Rajoelina hoe dictionnaire vaovao indray izany dama izany tamin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana. Niseho mpamaky dictionnaire i Rajoelina kanefa dama aza tsy hainy. Tantsaha avokoa anefa ny ankamaroan'ny mponina izay entiny sy tantany eto amin'ny firenena. Dia averina eto Andriamatoa any Rajoelina fa toha-drano izany atao hoe dama izany ary fitaovana ahafahany tantsaha mamokatra. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?